Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Fa ny miarabantsika reto mba soeta amin'ilay podcast dia miarabanao ihany koa Marina. Miarabanao sambatra dia maraba ny mpanaraka rehetra. Androany isika dia iresaka loha hevitra anankiray dia tsy zany fa ny ambo. Ny ambo moa zany dia fanehoanao ny tenanao sy fanehoana ny no zany ilazana izany fiheveranao ny tenanao. Zany hoe ambo raha atao zany ny traduction dia hoe ego no resahana. Ya, marina zany. Marina mihitsy zany satria tsara manamarika izay satria amin'ny teny malagasy ny ambo dia ego ary ny ambo ihany koa dia ohatran'ny hoe fierté. Zany hoe samihafa zany no amin'ny teny malagasy izy fa ilay ambo ego zany no tianay ho resahana androany. Zay mihitsy. Ny anomboako azy dia misy zany ilay araka rehefa fanehoantsika azy teo dia ny ankizy matetika tsy dia manana an'io ego io, tsy manana an'io ambo io loatra zany satria ny ankizy rehefa kely izy dia manao izay tiany atao izy manao izay tiany atao izay angamba ny tena marimarina kosa. Zany hoe tsy mieritreritra izy ny zavatra ataony fa dia ataony fotsiny iny tsy mieritreritra izy hoe inona ny vokany, tsy mieritreritra izy hoe inona ny mety ahazo anara manao an'ity zavatra ity ny ankizy kely zany eo amin'ny hatramin'ny fahaenina taonany eo zany izay zavatra izay. Zany hoe manomboka araka ny psikology zany dia manomboka eo amin'ny fahafito taonantsika olombelona no manomboka manana izay ambo izay zany ny olombelona. Ie, manomboka zany hoe ao anatin'ny roa sy ny fahaenina taona zany mety manomboka efa misy io ego io fa mbola tsy mahatsapa le zaza hoe ny maha-izy azy, ny maha-olombelona azy dia mbola tsy mahafantatra izy hoe izy zao zany fa efa manomboka se-créer zany io ambo io satria ao anatin'io ego io ao anatin'izy io dia misy ny ratra, ny zavatra izay mety nandratra rehetra napatesitra na ohatra zany ary ny zaza partirany roa taona ka hatramin'ny taona dia efa manana an'izay fahatsapany izay ao anatiny zany na mbola tsy miseho ary na mbola tsy manana conscience an'izay ary izy efa misy fa apartiran'izay fito taona izay zany vao manomboka mahatsapa izy hoe izao voakitikitika ny mahazana dia tesitra dia miseho amin'izay zany ilay ambo ego. Ya, marina zany ary raha iresaka kely ohatra moa zany amin'ny fiainana andavanandro dia matetika zany isika manana an'io ambo io. Ny ambo aloha zany ety am-piandohana dia tsara ny manamarika fa misy ny ambo zany atao hoe tsara dia misy ny ambo ratsy. Misy fiteny malagasy moa zany izay milaza hoe tsara ny manana ambo fa ratsy ny matikambo. Zany hoe ny ambo zany dia ilaintsika olombelona fa misy fahalehibiazana hoe zany ilazana azy misy rehefa kely loatra izy dia ratsy rehefa be loatra ihany koa izy dia ratsy. Zany hoe mila fandanjalanjana zany isika amin'io ambo io. Raha iresaka kely amin'ilay ohatra asiko resahako teo ohatra hoe matetika dia hitantsika eny amin'ny fiarahamonina matetika ny olona manana fahefana dia manana ambo tafahoatra. Iresaka manokana ohatra hoe ny Madagasikara zany matetika rehefa manana toerana maha-izy azy ny olona anankiray dia mihevitra izy fa olona tena lehibe tokoa dia mametraka izay ambo izay zany izy tena hoe lasa ambony be zany izay ambon'izay dia lasa mirehare zany izy. Misy indray kosa nefa ny ambo izay tsy manana ambo mihitsy. Misy indray zany tsika ohatra resaka amin'ny fiarahamonina ihany moa tsika ataoko ohatra hoe ny olona zany andao atao hoe mahantra ny 4 ohatra zany any amin'ny tany misy antsika. Zareo zany tsy manana ambo mihitsy izy satria mihevitra ny tenany izy fa tsinotsinona dia tsy mitroatra akory zany rehefa misy zavatra manjoana azy fa dia manaiky foana izy izay anaovana azy eo. Dia hitantsika zany amin'ny fiarahamonina ilay ambo andao atao hoe voalanjalanja zany dia tena sarotra tokoa no mahita azy fa mbola ho resantsika moa zany rehefa ao aoriana kely eo. Ie, tsara ny mampafantatra fa ny ambo zany ny ego ny antom-pisiny voalohany indrindra dia ny fiarovana ny tena. Izay ny antom-pisiny zany hoe
naratra nisy zavatra nandratranao ohatra de manamboatra stratégie zany a ny amboko mba tsy hiverenana iny farariny intsony na mba tsy iainako intsony an'iny zavatra efa niainako nandratra na iny. Zany hoe misy antom-pisina tena ilaina amin'ny maha-olombelona zany a ny ambo fa araka ny tenenao tao sambatra hoe raha vao tsy voalanjalanja raha vao tsy ao anatin'izay le izy a lasa manimba ny maha-olombelona indray satria rehefa mihoatra loatra tahaka ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy voafefa mihoatra ny fefy a de lasa miteraka voka-dratsy indray a nefa ny zavatra tokony hoe anampy ampianatra sy ampananantsika an'izay équilibre zay amin'ny maha-olombelona. Marina mihitsy zany ny ambo moa zany a ny tena marina dia amin'ny teny frantsay moa zany izy ohatrany hoe accumulation de croyance zany hoe ireo finoantsika izay efa noresantsika ihany koa tato amin'ny podcast teo aloha ny finoantsika zany a no miteraka izay ambontsika izay a de misy zavatra inoantsika de misy interprétation zany ataontsika amin'iny misy fomba fijerintsika momba ilay zavatra inoantsika de rehefa hananantsika izay finoana izay zany a de iny finoana iny a no miteraka atsika mitondra atsika mandray fanapahan-kevitra ary ilay fanapahan-kevitra tsaraisitsika iny aveo a no hananantsika ilay ambo zany hoe misy karazana ohatrany hoe karazana cercle kely zany le izy mahatonga an'izay hoe ambo zay ka araka le tenintsika teo zany de misy zany le hoe ambo tafahoatra zany hoe ratsy zany le ambo tafahoatra satria rehefa tafahoatra le ambonao a de lasa mirehare zany ianao a matikambo izy malagasy a dia ny fanapahan-kevitra raisinao zany rehefa matikambo ianao a rehefa be loatra ny ambonao a dia manivatsiva ny hafa zany ianao manambanimbany ny hafa ianao a satria ianao mieritreritra fa ianao no tena mahaindrindra ianao mieritreritra fa ianao no tena hoe tena tapitrohatra mihitsy zany tena hoe ianao zany manany maha izy azy de mihevitra ianao zany fa ny hafa dia tsy misy dikany. Tiako hiverenana kely le nazavenao teo amin'le resaka fifandraisan'ny ambo ny ego sy ny finoana croyance ny zavatra miconstitue an'ny ego zany ny ambo zany de le ratranao ny teneniko teo fa ao anatin'izay mihitsy ireo karazana finoana ireo finoana ireo de mety hoe tsy tokony manao erreur amin'ny fiainana ohatra na hoe tokony tonga lafatra foana ny zavatra ataoko rehetrarehetra misy karazana finoana ohatr' zany any anatintsika tsirairay avy izay azontsika tamin'ny fanabeazana na tamin'ny zavatra hitantsika ny fiarahamonina de ireo zany no miteraka an'io ego na io ambo io de araka ny teneninao teo sambatra hoe rehefa zay ny ao anatinao de manao stratégie amin'izay tsika olombelona zany mandray fanapahan-kevitra par rapport avy amin'ireo finoana sy ratra ireo ny zavatra amin'izao matetika de lasa tahotra le izy lasa tahotra ohatra zany hoe tokony hiova asa ohatra tokony hiova asa de nefany any anatin'ny saiko misy finoana hoe zay hananana de tokony hononana fa tsy tokony manao zavatra hafa fa tsy hainao na ahazo tsara ianao na tsy ahazo tsara ianao ao aorianan'io zany ny beazana anao ny fiarahamonina tsy andany ahoana ny fijeriny fiarahamonina raha tsy miasa indray azao sy ny sisa de zay zavatra zay zany ny ambo ny ego anao no miresaka aminao de lasa mitazona anao izy tsy androso tsy andray fanapahan-kevitra hoe ndana miova asa satria ny ego zany de tena hoe tahotra ny fiovana ny tena mamelona anazy satria noho le antony hoe miaro anao izy de tiany ianao hijanona o le ianao teo aloha iny ihany ka raha vao mitady hivonana hiova amin'iny ianao de tazomina ianao hijanona amin'le nisy anao teo ihany de lasa sakana zany ilay izy raha vao tsy raha tsy manana an'le conscience ianao raha tsy mahita ianao ny fomba fiasany ato anatinao de lasa sakana mitazona anao foana izy azo atao ary ve zany mampiasa ny ego mba ho lasa moteur zany hoe mitondra anao manao zavatra indray
azo atao tsara mihitsy zany a zany hoe misy asa ara-psikolojia lalina ao ambadik'izay a fa azo atao tsara mihitsy ny tsy afaka ho azavaiko eto moa zany ny etapiny zay satria asa somary lavalava zay a fa ny azoko lazaina angamba de ny hoe ny fahatsapana sy ny fahalalana ny fomba fiasan'le ego mihitsy aloha ao amin'ny tenanao manokana satria io a tsy hoe misy mode d'emploi anankiray de afaka atao amin'olona rehetrarehetra tsy misy mihitsy zany fa ny olona tsirairay a de manana ny tantaram-piainany manana ny ratrapony manana ny finoana izay ananany a de ireo zany a no mila iasana anaovana travail psychologique manokana fa azo atao tsara mihitsy a ny fetim-boany dia ny fahitana ny fomba fiasan'le ego anao ao anatinao zay ny voalohany indrindra tena hoe voalohany ahafahanao miala tsikelikely am'le le hoe izy ny lasa manimbanao ahafahanao hoe maka anazy ho namanao amin'ny fiainana zany. Maro zany hoe any amin'ny fakany mihitsy zany zay le hoe ilay namorona an'ilay ego aloha no mila jerena hoe iza no namorona ny egoako de ireo zany mila jerena tsikelikely hoe iza avy ny finoko ohatra ny fanabeazana nataoko na ananako ny fiarahamonina sy ny sisa sy ny sisa zay mihitsy zay ny ataoko hoe somary lavalava sy lalina la asa tena lalindalina atao amin'ny tena le izy tena mila fandinihan-tena lalina de tsy vita ny tena rery moa izy io matetika zay ny antony sy ny psychologue sy ny reny professionnel reny fa azo atao tsara mihitsy ny tiako teneniny satria rehefa mahita ianao hoe avaizany ny etim-boany io mahita ianao hoe ohatry ny ahoana ny fisehony amin'ny andavanandrom-piainanao satria izy io de miseho amin'ny fomba fandraisanao fanapahan-kevitra amin'ny réaction anao amin'olona amin'ny fifandraisana amin'olona na amin'ny tenanao ny fiainana andavanandro mihitsy ny andavanandro nao tanteraka ary na hainao rery ary fa tsy voatery hoe mihaona amin'olona de misy fisehony betsaka mihitsy de ireny rehetrarehetra reny zany mila identifiena zany hoe mila hitanao de zay vao amboarinao tsikelikely. Maresaka izay indrindra iverenako kely zany eo am'le hoe manana ambo sy misy indray ny hoe tsy manana ambo ireo tsy manana ambo indray araky ny fandraisana teo zany zay efa nazavain'ny marina teo moa zany ny antom-pisiny rehefa tsy manana ambo indray zany ianao dia ny fanapahan-kevitra ao indray zany dia miaina amin'ny tahotra ianao dia tsy miseho zany ianao satria ianao tsy manana ambo mihitsy dia na ianao zany milefa na ianao dia mionona am'izay anananao eo ihany. Ohatra fotsiny zany tsika zao resaka ihany koa amin'ny resaka ambo indray zany ny ambo moa zany zay hoe raha mitao amin'ny teny amin'ny teny frantsay zany izy de hoe égoïste zany hoe lasa manana le ambo zany no ivelomanao le ambonao mihitsy no zava-dehibe aminao de zay no miteraka an'ilay égoïsme zany rehefa tonga amin'io fotoana io zany ianao na io stade io dia anome ohatra kely zany ohatra hoe makany amin'ny restaurant zany ianao dia miteny amin'ny serveur ianao nanafatra lasopy zany ianao tonga le lasopy de mangatsika le lasopy misy zavatra anankiroa zany mety iseho raha ambony be ny ambonao zany le matikambo zany tiako tenenina dia tonga izy de iteny hoe mangatsika ozy izy le lasopy fa maninona ny lasopy mangatsika no omenao zany hoe ny hafa zany ny diso zany hoe tsy mieritreritra zany hoe inona na tonga le lasopy mangatsika na ahoana fa dia tonga de mametraka izay hoe ny hafa ny diso. Stade faharoa nefa misy koa zany fomba hoe ny olona manana ambo zany mety hoe manana ambo atao hoe voalanjalanja de mangatsika le lasopy de mitena an'ilay serveur izy hoe afaka hafanaina ve le lasopy zany hoe tsy misy olona diso eto na iza ny diso na iza ny tsy diso fa mitady vahaolana zany hoe ahoana ny fomba amanana ilay lasopy. Marina mihitsy zay teninao zay ary araiky nefa nolazainao to de hoe sarotra be no mahita an'io ambo voalanjalanja io. Tiako iverenana kely sambatra le resako to tam'le hoe tsy manan-kambo fanamariana kely fomba fijeriko fanamariana kely hoe tsy manana ambo ilay olona tsy mitrotra manana ego izy fa tsy manana fierté
eo foana le olana kely am'le famaritana le teny amin'ny teny malagasy satria ny ambo ego sy ny ambo fierté manana ego izy satria ny olombelona rehetrarehetra dia manana an'izay ego zay daholo na iza fa ilay le ambo fierté zany no ambopo ve zany malaza azy tsy ngamba le fierté zany no tsy de ananany loatra ntsony satria ny finoana izay nivoleny ao anatin'le egoany de efa hoe zao ny sahaza ho anay tsy tokony tsy mendrika hanana zavatra mihoatra noho izao zahay de mionona amin'izay hiteny ka na hiaran'ny herisetra sy ny ohatr' izany ary de manaiky fa tsy mitroatra zay zany ny finoany efa voavoly ho anatin'le egoany tsy hananany an'le ambo fierté zay fotsiny ny tiako faritana zany satria mety mampisy confusion kely le resaka hoe tsy manana ambo fa marina hoe manana ego ny olona rehetra fa tsy voatery anana an'izay fierté zany hoe mahakasika ny resaka hoe estime de soi koa moa zany izy io eo anaty zany rehetrarehetra zany inona ary zany no azo atao mba ananana izay ego na hoe ambo voalanjalanja izay za moa efa somary ny teny teo hoe misy travail psychologique lalina ao ambadik'izay ny zavatra misy eto amin'ny fiainana hitako za manokana zany de mahita hoe ny olona manana spiritualité na manana finoana tsy croyance eny croyance ihany fa na hoe finoana religion de hitako hoe mahavita koa manana torolalana ahafahana manao an'izay satria ny any anaty baiboly ohatra baiboly ny raisiko dia mampirisika mandrisika hatrany olona mba hay hijery ny hafa ho tahaka ny teny ho mihoatra noho ny tena raha ozy ny any anaty baiboly misy toromarika ohatrohatr'izay zany ao anatin'ny baiboly de ahafahanao na tsy manana le accompagnement psychologique ary ianao de hitako hoe tena afaka manampy ny olona tsara mihitsy ny fanarahana an'ireny manana an'izay fandanjalanjana ny le ambo le ego zay tsy vitan'izay fotsiny moa fa hoe amin'ny fitondratena mihitsy fitondratena en général sy ny fifandraisana amin'ny hafa mihitsy zany no entiny reny boky reny baiboly ny resahako teo fa misy karazana spiritualité hafa misy an'izay ohatrany hoe principe zay de ireny zavatra reny hitako hoe manampy ny fifampizarana ihany koa na fifanabeazana amin'izany zavatra zany de hitako hoe anisany manampy ihany koa satria rehefa kely ianao ohatra mbola kely mbola azo volavolaina tsara rehefa manana an'izay fitondrateny zay ohatra ny ray aman-dreny na manoro ny mpampianatra ka mandray ianao de ambolohany mihitsy zany de efa voavoatra tsara ilay ego voalanjalanjanao de zay aloha ny hitako zany raha za manokana hoe efa fitaovana ahafahanao roso hatrany amin'izay fandanjalanjana ny ambo zay adiniko kely no nilaza teo tamin'le resaka ego hoe inona koa mety ho ny vokany anankiray ihany koa dia mety hiteraka lolo-po satria zay no ahafahako zany maneho an'ilay vahaolana zay tiako mena rehefa aveo satria ilay ambo matetika dia rehefa mihevitra ny tenanao ianao zany fa ianao foana ny marina sy ny sisa dia rehefa misy olona manao ratsy aminao dia tonga zay ianao de manana zay lolo-po zay zany hoe tsy manadino ianao zany zay zavatra nataon'ny olona zay anisan'ny vahaolana amin'izay zany ohatra ny fanaovanao mamela ny helok'ilay olona nanao ratsy taminao zany ianao mety hoe zavatra sarotra l izy satria moa tsika olombelona marina zany fa ny manao ratsy zany matetika de tadiditsika foana zay moa zany hoe rancune de manana rancune ianao zany dia miteraka lolo-po ao anatinao iny ileny lolo-po anao iny nefa dia miteraka zavatra-dratsy ihany koa anao amin'ny fahasalamana indrindraindrindra ny adi-tsaina isan-karazany sy ny sisasisa zany hoe ny fiainanao indray zany no simba noho ny lolo-po anananao ka anisan'ny vahaolana ho iaho teo ny mifamelanao heloka zany ireo nanao ratsy taminao araky ny teny frantsay moa zany hoe le pardon izy ce n'est pas pour les autres mais c'est pour soi qu'on fait zany hoe rehefa manana an'izay fomba fijery zay zany ianao dia
mihena kokoa zany le lolopody dia adinonao zany a ilay ratra ao anatinao. Ka izay mihitsy sambatra le niresahako teo hoe ny finoana izay namolavolan'io ego anao io. Rehefa ohatra ny finoana namolavolan'le ego anao hoe izaho dia manano marina foana fa izy no diso, izay no miteraka an'le lolopo. Satria ianao zany tena mihevitra hoe izy mihitsy no tokony ifona. Izy no tokony anao zavatra fa tsy tokony ho iza. Dia lasa mitazona anao izay finoana ao anatin'le ego anao zay. Dia lasa tsy mety ianao ohatra hoe tsy te hamela heloka, mila anazy tonga eo mifona aloha zay vao mamela heloka sisy. Fa raha ohatra hoe voova na tsy izay le finoana ao anatin'ny ego anao dia mora aminao ny mamela heloka. Raha ny finoana ao anatin'ny ego anao zao ny hoe tsy misy olombelona lavorary satsy lavorary mety manao ratsy ny olona koa tahaka izany. Dia na misy olona raha mandratra sy tena hoe nanao ratsy anao ary dia moramora aminao kokoa ny mamela heloka. Ka izay le hoe miankina amin'le zavatra ao anatin'le ego anao sy le namorona n'le ego anao mihitsy ny toyany ny fitondrantenanao, ny fandraisana ny décision sy ny sisa. Ka io mihitsy zany no mila amboarina. Izay le teneniko teo any anaty baiboly manome zavatra betsaka ohatr'izay izy ahafahanao manao an'izay asa fanavaozana. Hafa moa ny fomba fitenin'ny baiboly anazy hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, fa izay zany le izy hoe mila havaozana le zavatra ao anatin'ny ego anao io izay midomina sy midikte anao. Izay zany no fanamariana kely azoko entina. Iverenao kely ihany koa resaka ndraisanao teo momba ny baiboly satria nisy rehefa nanomo recherche momba ny ego ty ambo ity dia nahita mihitsy koa hoe araka ny volazanao teo dia anatin'ny baiboly zany izay milaza ihany koa hoe aza mihevitra ao amin'ny tena ihany fa ho an'ny hafa ihany koa. Zany hoe mitinitenena amin'izay zany dia rehefa manao zavatra ianao zany dia mila ihany koa ianao mieritreritra ny hafa. Ao anatin'ny misy boky maro moa zany izay milaza izany amin'ny resaka ekonomia sy ny sisa tsy valaparatsika eto zay fa izay zany atao hoe win-win situation, zany hoe samy mandresy zany na ny ankilany na ny andaniny. Somary sarotsarotra na tsy hoe sarotra moa zany fa somary midadasika ity resaka ity tsy ho vitantsika amin'ny fotoana fohy tahaka izao fa dia efa ananantsika zany izay zavatra zay hoe ohatrohatry zao zany ny fandehan'ny ambo. Mety hoe fanamaritana global fotsiny angamba zany izay azo nomena satria ny lohahevitra tahaka tony dia tena mety mavesatra. Ka izay indrindra no antony zany ohatrany hoe nanaovana famelabelarana global dia ho hitantsika eo any aorinany raha misy azo hidirany amin'ny atsipri ny tsikelikely mba anamaivana sy mba ho mora levina ho antsika koa ny contenu ny vatsy tahaka tony. Dia misaotranao indray ny haino ny ilay podcast dia mirarso anao ary andao sika hijery zany izay win-win situation zay amin'ny zavatra rehetra ataotsika. Eny ary mametraka ny mandra-piresaka indray sambatra mandefa veloma mahafinaritra ho an'ny mpanaraka rehetra dia ny tanjona sy ny rariana hatrany dia ny hoe miaraka mianatra tsika mianatra miaraka mandra-piona tompoko.